koa satria mandalo fotoana anankiray isika amin'izao fotoana izao ary miroso tanteraka makany amin'ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena taorian'ireny hetsika izay nangotraka teto amin'ny tany sy ny firenena ireny manerana ny nosy eny hatrany ivera mihitsy aza dia tsy latsa-danja amin'izany ny eto anivon'ny mouvement sportif izay nanoana tanteraka ny tolona ary tonga amin'izao fotoana izao isika ka dia anisan'ny antony hijoroan'ny tenanay ny message izay avy amin'ireo tanora sy ny mpitolona indrindra ny mpikatroka fanatanjahantena rehetrarehetra mba hoe hijerevana manokana amin'izay amin'ity indray mitoraka ity izay tena profil mifanandrify amin'io départementan'ny jeunesse et sport satria dia rahantsika mahafantatra fa dia ny tanora no angadina ananana sy vinahitana ny fahombiazana tamin'izao fanovana izao ka dia inoko fa sy ho ataontsika ambany zavatra ho anareo izay mpanendry ao ambony ao ny olona izay apetraka amin'ny toeran'ny ministeran'ny départementan'ny tanora sy ny fanatanjahantena io izay fa mba tena omena lanja tanteraka ny dikan'izay dia mba tsy ho atao an'ilay ambinambin-javatra ilay kokakokan'izay efa sisany avy any amin'ny départementa sasany dia tsy hitantsony hoe aiza no récupérena zavatra nisy zany pratika politika anatina fanendrena nisy zany teto amin'ny tany sy ny firenena tsy mampamenatra ny teny an'izany ary dia reny olona reny no miaterira par accident eo amin'io départementa izay mba ilofosanay tanora sy ny fanatanjahantena io zay ka dia ny antsoavo ataonay eo an'ny mpanendry eo ambony ao zany araky ny hafatra be da be voarainy tenanay avy amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra dia ny hoe mba ho apetraka ny tena hoe profil mifanandrify amin'ilay départementan'ny tanora sy ny fanatanjahantena anisan'izany ohatra dia ohatra hoe mba olona efa milona ao anatin'ilay tontolon'ny fanatanjahantena tanteraka sy ny sport no tokony ho tendrena ary olona izay mahafantatra tanteraka an'ilay départementa ny ao anatin'io mouvement sportif io olona manana ny traikefa sy ny ataontsika hoe fahaiza-manao sy ny fahaizana na ny diplôma mifanandrify amin'izany ary azadiny ihany koa fa indrindra ao anatin'ny fotoana mitady ny antsoina hoe reconnaissance avy amin'ny communauté internationale isika zao azadiny fa ny sport dia anisan'ny moyen de rayonnement goavana indrindra ahafahantsika mahazo an'izany hoe reconnaissance sy ny hoe fankatoavana avy amin'ny communauté internationale zany satria ny sport dia anisan'ny vecteur anankiray anisan'ny moyen anankiray izay mitondra ny fanevam-pirenena ary mitondra ihany koa ny voninahim-pirenena manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo atleta misolo tenantsika amin'ireo fananandraisam-pirenena isan-karazany ka dia izay no mampatonga anay mi-insiste mihitsy ary ny feonay ny feo entina eto zany dia ny feon'ny vahoaka tanora izay nitondra ny fanovana ny feon'ny mpikatroka ny fanatanjahantena tanora rehetrarehetra hoe apetrao ny tena izy amin'ny profil izay sahaza an'io départementa io fa mendrika izany ny iny izy ity ny fahombiazana izay azon'ny tanora tato anatin'ny tolona izay ny raha manana